Avelatsika ny amin'iny fa miara-miasa akaiky ny Mobile Health Madagasikara sy ny orinasa Airtel Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fahasalamana na tsaraina indray tokoa izay fiara-miasa izay ka ireo ankizy no azo tombony amin'ny fiara-miasa vaovao ity. Ankizy 300 mahery no efa voatsambon'ny Mobile Health Madagasikara mamem-pona nandritry ny fiara-miasa tamin'ny orinasa Airtel Madagasikara. Faritra telo ivelany Antananarivo no niasan'izy ireo dia Andasibe, Mantasoa ary Mahavelona raha toka Ampefilosy Analakely no teto an-drenivohitra. Noho izay fiara-miasa nahitam-bokan'izay dia nanapa-kevitra ny rotota ny anavao izany. Io maraina io ary no tanterahana hatetsy Akondrano ny lanonana fanavaotsy ny vaovao. Voilà. Donc, des questions. Oui, nous pouvons passer maintenant à la séance de questions si les journalistes. Ny fitsaboana ireo ankizy amin'ny alalan'ny camion mandehandeha moa no anjara ndraikitry ny Mobile Health Madagasikara ao anatin'ity fiara-miasa ity raha toka ny fampitana ny vaovao sy ny fanamborana ny fifandraisana eo amin'ny rehetra no anjara ny Airtel Madagasikara.